fandaharana iray vatsy iray aina. Fandaharana iray vatsy iray aina. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra heriliva Razafimanantsoa. Isaky ny zoma amin'ny 4 ora sy fahefany ka hatramin'ny 5 ora sy fahefany eto amin'ny radio vaovao Mahasoa. Araka izany feokira famantarantsika izany indray dia miaraka indray amin'ny heriliva Razafimanantsoa ianao anatilay fandarana iray vatsy iray aina renesina ato amin'ny radio vaovao Mahasoa amin'ny ora tahaka izao. Faly miarabro amin'ny anaran'ny Tompo ary dia manonona ny fiadanany ho anao so amin'ny ankonanao izay mandray izao onjam-peo izao. Mandroso indray tsika amin'ny fanohizana trany ny fandaharana hijerevantsika mikasika indray ny amin'ny tanora sy ny fifandraisana amin'ny ray aman-dreny fa miloha izany dia andeha hivavaka sika hivavaka ametrahantsika eo ampelantanan'ny Tompo izany fotoana izany hivavaka sika. Tompo misaotra indrindra ny amin'ny fitantananao ny amin'ny fitarianao kehitriny zahay hiaraka indray amin'ity fandaharana iray vatsy iray aina ity dia mangataka ny fanahinao masina Tompo hitarika anay ahafahanay mahatakatra ny amin'izay rehetra tianao ampianarina eo amin'ny ifandraisan'ny tanora amin'ny ray aman-dreny, hitanao ny fahasarotana, hitanao ny olana eo amin'izany hoe tanora sy ny ray aman-dreny izany dia mangataka tolontsaina avy aminao zahay. Dia izay rehetra manaraka izao fandaharana izao indrindra ny tanora Tompo dia ianao no hiasa ao anatin'izy ireo ahafahany mandray, ahafahany mijery tokoa izay hoe vahaolana entina tsarana izany fifandraisana amin'ny ray aman-dreny izany. Dia matoko izay fa ianao ilay mpanolontsaina, ianao ilay fanamasina mpampatsiaro no ampianatra sy ampatsiaro izany amin'ny fotoana rehetra. Ho voninahitra ao izany Tompo dia fiadananao kosa aminay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsianay. Amen. Dia tsika aloha anaraka hira anankiray sady entina iarabananao no hitondrantsika ihany koa anatin'izany loha hevitra izany mifaliry zatova iarahantsika amin'ny tarika Kristofy Ratrema. Ifaliary zatovo teny mbola tanorenao aokany fonao ampifaly falianao amfatanoranao. Ifaliary zatovo teny mbola tanorenao aokany fonao ampifaly falianao am sitraky ny fo zay jereny ny maso zay andiany saina am sitraky ny fo zay jereny ny maso nefa fakary fambolo tsaraina am sitraky ny fo zay jereny ny maso zay andiany saina am sitraky ny fo zay jereny ny maso nefa fakary fambolo tsaraina. Sureu ampu ya roza vela ipeta apitika skeni nufno nera tinarete azame tutu chamfa tezera na fakupina atov mandalcha tasule tifalina. Sureu ampu ya roza vela ipeta apitika skeni nufno nera tinarete azame tutu chamfa tezera na fakupina atov mandalcha tasule tifalina. Sana utinu tuna anatanura au kau tunggal
fandaharana iana amin'ny zavatraka akatysanao tsinona amina tanora akautunga fianarana ianao amin'ny zavatraka mandehan amin'ny sitraky ny fo mandehan fitereny ny maso mandehan zay andriany sainao mandehan sitraky ny fo mandehan fitereny ny maso efa fatafambolotsaraina mandehan mandehan fitereny ny maso mandehan sainao mandehan sitraky ny fo mandehan fitereny ny maso efa fatafambolotsaraina esorewampo naraelozavela itetra afapisikasika ny nofinao narafinarete aza mety mitoetra fatezerana fatovina atovy mandatra solo fifalina esorewampo esorewampovela itetra avilikikasika ny nofinao narafinarete aza mety mitoetra fatezerana fatovina atovy mandalitsaritra solo fifalina atovy mandalitsaritra solo fifalina mandehan ifalisa toa de saro antsika nitarika Kristofra Trema ny amin'izay hira mitarika antsika tokoa mampianatra antsika mampatsiaro antsika tanora hoe afaka mifaly kanefa de jerena ihany koa hoe atraizany fetrany zany fifaliana zany mba tsy hampalelo an'Andriamanitra mba tsy hitarika antsika ho amin'ny zavatra ratsy ho amin'ny fahotana izany. Jerevantsika amin'ity andro antsika ny amin'ny tanora sy ny fifandraisana amin'ny ray aman-dreny. Ahoana moa fifandraisan'ny tanora amin'ny ray aman-dreny? Tanora mahatsapa tokoa ngamba ianao hoe sarotra ny mifandray amin'ny ray aman-dreny, ary raha ohatra ka mahatsapa an'izany ianao, mahatsiaro an'izany de tsy ianao rery zany, fa noho ny eo ny elanela taona, eo ny zavatra efa niainana tsy mitovy eo ny zava-misy be dehibe eo anoloana amin'izao fotoana izao ny amin'ny fandrosoana sy ireo karazana teknôlôjia samihafa, de somary sarotra ny fifandraisana amin'ny ray aman-dreny. Matetika de mahatsapa ny tanora, ataontsika hoe ny tanora fa na ny atao hoe na ny mbola kelikely aza de mahatsiaro hoe dada sineny miteny lava, dada sineny bezermona, ny dada sineny mitsikera foana, dada sineny tsy mba makasitraka mihitsy, mahita tsinony foana eo amin'izay atao, dada sineny tsy mety afa-po. Betsaka ny zavatra tsapaninao tanora eo amin'izay hoe fifandraisana amin'ny ray aman-dreny zay, ary indraindray raha de mahatonga ny tanora mihitsy zany trangany zavatra zany lasa andainga mba tsy ho bedy, lasa miatsara velatsy mba anomezana fifaliana sy ahatsara endrika ny tena eo mason'ny ray aman-dreny. De indraindray koa mahatsiaro hoe toa tsy mahafinaritra mihitsy atao trano, de misy aza indraindray tonga hatrany amin'ny eritreritra hoe te handositra, tsy te hipetraka tsony ao an-trano, te hiala ao anatin'izany ankonana misy ny tena izany. Tsy irery ianao raha mahatsiaro an'izany, fa de misy tokoa tanora mahatsiaro eo anoloan'izay hoe iverinao firosoana amin'izany hoe fahatanorana sy fahalehibeazana zany, hoe ao anatin'ny hoe taona ny fahalehibeazana, âge adulte zany de mieritreritra hoe tokony hanana fahafahana, tokony tsy fehezina, tokony mahalalaka amin'izay atao, efa lehibe, efa afaka mandinika sy ny zavatra maro. De azoko ianao raha misy zavatra be de be mifamaofao ao anatin'ny sainao eo anatrihan'ny hoe mety ho tranga ohatran'izany iainanao. Fa amin'ity androany ity de ity tarika ianao andeha tsika hijery vahaolana, afaka manana vaolana amin'izany ny tompo afaka mitondra anao hijery ny amin'ny hoe ahoana no hanatsarana ny fifandraisan'ny tanora amin'ny ray aman-dreny, satria tadidio fa ao anatin'io ankonana io nametrahana anao, io no dada sineny nahitanao masoandro,
reo no ray aman-dreninao. De tsy ny andositra an'izy ireo no vahaolanao anao fa ny jery hoe inona ny fomba ahafahana manatsara n'izany fifandraisana izany, ahoana ny fomba mety hoe antsara biriky kely ahafahanao miatsara fifandraisana amin'izany ray aman-dreny mety hanao masoandro izany. Fa milohan'izany tsika naraka hira anankiray raha antsika amin'ny Clarisse izay afafy notsinjaina. Mavitianao mitsinja fasimbana ama mafiakambu mitsinja fahamtrana kamitanga mitsinja retina mar tunisita yanao mama faza huatara saya fafinawani tintana wanefara kanuraya nao mani wavida seksiru manana manisipana tenana ramanao ni marina timainti hutafarina Sararauda timete o tsara viafara timete o tafita tanuria no mama faz a puta mama faz a puta saya fafinawani Ni fiainana ramadao taziziani no yainiwavi ramanao ni suyanao ataoni wavutuku tanuranao mama faza vutara mama faza vutara Clarisse sy ireo tokopira maromaro fandrimbona to anatin'izay hira izay. Fa andetsika hijery no hoe inona raha ny vahaolana azo entina
mba anatsarana an'izany hoe fifandraisan'ny tanora, fifandraisan'ny zanaka amin'ny ray aman-dreny izany. Zay rehefa tsika voalohany eo anatin'izay hoe inona avy ireo endrim-pifandraisana misy eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, zany hoe ireo endrim-pifandraisana anatrehan'ny ray aman-dreny ny zanaka zany. De jerevantsika anatin'izay hoe fa maninona no mampiasa an'izany sy manao an'izany ny ray aman-dreny. To jerevantsika faharoa ny hoe inona ary ny vahaolana, inona ny vahaolana mety azo anatsarana an'izany endrim-pifandraisana toa miteraka alahelo, miteraka ratrapoa, miteraka elanelana eo amin'ny tanora sy ny ray aman-dreny izany. Raha jerevantsika aloha inona reo endrim-pifandraisana misy, endrim-pifandraisana misy eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Zany hoe ny ray aman-dreny zany dia maneho fomba entina hifandraisana amin'ny zanaka amin'reto efatra reto zany zany hoe anehoan'ny ray aman-dreny ny fifandraisana amin'ny zanaka izany. Na izy zany ataoko amin'ny teny frantsay fa azavaintsika iny le izy mba tsy ho lava loatra le teny entina manana azy, fa any amin'ny fanazavantsika zany miezaka manao zay ahazonao azy ohatra ka sahirana ianao mahazo an'izany. Ny voalohany zany endrim-pifandraisana misy zany ray aman-dreny permisifa zany. Permisifa zany hoe ao anatin'izay ny ray aman-dreny de manome alalana ny zanaka anao zay tiany. Zany hoe mahazo manao zay tiany ny zanaka anatin'izay atao hoe fahafahanao men'ny ray aman-dreny zay de ampiny mihitsy ny zanaka anatanteraka an'izany. Ampiny zany ray aman-dreny ara-pitaovana, ampiny mety ara-bola koa, ary dia tsapa ao anatin'izany fa mitombo zany ny tohana ara-pitsepo eo amin'ny zanaka eo anoloan'ity hoe ray aman-dreny manome malalaka, manome fahalalahana ty zany. Fa zao kosa nefa no ataontsika hoe lafy ratsiny eo amin'ity hoe ray aman-dreny atao manome fahafahana sy fahalalahana ny zanaka ty mety hiatrika olana goavana ny zanaka, satria de tsy misy fanadiadiana, tsy misy resaka fa tonga de zay kasaina atao de avy de ampiana hatrany afahana sy mena fahalalana tanteraka an'izany. Ny tohana ara-petsepo zany mitombo zany hoe misy le zay le hoe fifaliana sy fahafahana zay, fa tsy midika izay hoe ovefehan'ny tanora daholo, tsy inona le zavatra rehetra iainany sy zavatra tiany atao. Ka eo anatrehany mety hiatrika olana goavana izy aoriana noho izay hoe tsy misy atao hoe fanarahan'ny ray aman-dreny ny amin'izay tsy nazo fa de hoe mena malalaka. Ny faharoa jevantsika de ny hoe ray aman-dreny tsy rehefesy mandidy, autoritaire zany. Ray aman-dreny tsy rehefesy mandidy zany tsy mahazo manao zay mba tiana atao na zay kasaina atao ny zanaka ny tanora, fa hidada sineny ihany no milaza zay azo atao sy ny tsy azo atao. Zany hoe izy zany hoe rehefa hoe tsy mahazo de tsy mahazo, izy ihany no miteny tsy mahazo, non, mijanona na hoe tsy misy an'izany. Zany hoe ny ray aman-dreny zany no masy mandidy ary tsy rehefesy mandidy eo anatrehan'izay fifandraisana amin'ny zanaka zay. Ka ao anatin'ny teny de tsy de misy loatra ilay tohana repetsepoana ilay hoe soutien émotionnel zany na soutien psychologique eo amin'ny ilay tanora, fa mahatsiaro ho toa mijaly, mahatsiaro fa tsy misy fahafahana, fa zay lazain'ny ray aman-dreny ihany de zay tsy maintsy tanterahana. De misy fijaliana zany ohatran'ny tsapa any anaty any eo amin'ny zanaka, eo amin'ny tanora, eo anatrehany hoe ray aman-dreny tsy rehefesy mandidina autoritaire ity. Zay ny atao hoe endrim-pifandraisana faharoa. Endrim-pifandraisana fahatelo de ray aman-dreny adikatsika hoe tsy mivakoloha, tsy mivakoloha na hoe négligent zany, tsy miraharaha izy, tsy mivakoloha amin'izay ataonao izy, inona ny tianao atao de afaka manao an'izany ianao, tsisy bedy, tsisy resaka, tsisy dinika, tsisy ina fa avy de misy tianao atao de azonao atao zany, atao zay ataonao zany fa tsy olana amin'le ray aman-dreny zany zay hoe ray aman-dreny tsy mivakoloha na ray aman-dreny négligent zany. Tsy manampy anao izy zany hoe ampiny anao ara-torohevitra na ampiny anao ara-pitaovana na ampiny anao ara-bola, fa hoe rehefa tianao zany de ataovy, zay tianao atao de ataovy, tsy hoe akatezera ny tena an'izany, fa zay mihitsy no heveriny fa hoe mety
amin'ny fitondrana ny zanany zany a hoe tsy mivakoloha izy tsy miraharaha izy. Fa ao anatin'ity zany a le mahatsiaro ihany hoe tsy tiana ny zanaka rehefa any aoriana any, mahatsiaro hoe ohatrany tsy raharahiana indray satria toa ohatrany tsy misy nininina mihitsy fa ohatrany hoe tena zay le hoe tsy mivakoloha zay, tsy mieritreritra ny aminao izy fa de zay any ianao zany manao zay tianao atao any. Ray aman-dreny négligent zany, ka ho tsapan'ny tanora izy io hoe rehefa tena mandeha hoe ohatrany tsy raharahiana tsika zany, de lasa tsy misy tohana ara-pihetsepo zany fa lasa mahatsiaro ho tsy raharahiana koa le zanaka ao anaty izy. Marina fa mena fahalalahana fa mahatsiaro eo hoe ohatrany tsy raharahiana. Raha ohatra ka le permisifa zany a, le ray aman-dreny manome fahalalahana fa manampy ara-pitaovana amin'ny fanatanterahana, fa tsy miresaka ny amin'ny hoe inona no mahatsara sy maharatsy an'le izy sy hoe inona no mety loza mety ho atrehana, tsy miresaka an'izany ny permisifa fa manampy izy a amin'ny fanatanterahana fotsiny. Fa ny négligent indray a avela ianao zay anao zay tianao atao fa tsy rarahany a, tsy manampy anao izy amin'ny lafiny zavatra be dia be zany. Zay zany ny fahatelo. Ny fahaefatra de ray aman-dreny a tia mifampiresaka. Ray aman-dreny demokratika moa zany ny filaza azy, tia mifampiresaka, tia mifanakalo a ary de mifandinika. Eo am'izay hoe mba faniriana tiany zanaka atao, eo am'izay hoe lalana tiany zanaka ale, na hoe zavatra tiana hovidiana na mila fanapahan-kevitra zany, de manontany miresaka amin'ny ray aman-dreny a, de mifampidinika amin'ny ray aman-dreny a, manadiady a, mijery mamotopototra, mamakafaka, mijery zay mety ho lafiratsiny sy lafitra, mamakafaka zany mihitsy e, fampiresaka eo de ahoana sy ahoana, manontany a, mamantatra, te azo a atao hoe vaovao mahakasika zany, tena hoe zay mety ho information mikasika an'izany a zavatra tiana atao zany a. De vokatray a tsy voatery lay zavatra tiany zanaka atao de voatery, tsy voatery hoe tsy maintsy tanterahana fa arakaraka ny dinidinika eo io a, de mety miara-mahita hoe ay aleo tokoa zany zao, aleo tokoa zany zao no atao, de manampy am'izay izy rehefa aveo a ny amin'ny fanatanterahana azy. Zany hoe le hevitra mihitsy aloha zany no iarahana mifampidinika hoe ahoana, de rehefa aveo a ampiana am'izay amin'ny fanatanterahana na ara-hevitra zany a, na mety ho ara-bola amin'ny lafiny rehetra ara-materialy, ara-pitaovana sy ny sisa zany. Zany hoe anatin'ity zany de le ngeza be le atao hoe tohana ara-pihetsepo, le soutien psychologique zany a, soutien émotionnel ngeza be satria mahatsiaro hoe tiana le zanaka, ary tsy hoe zay tiany le ray aman-dreny fotsiny koa no natao fa mety samy mahatsapa, samy resy lahatra hoe ohatrany ty tokoa no ataona, hoe mety tokoa ny tsy mandeha na hoe asa arakaraka le dinidiny. Reo zany izy efatra: ray aman-dreny permisifa, ray aman-dreny autoritaire na tsy refesy mandidy, ray aman-dreny négligent na tsy mivakoloha, ary ny ray aman-dreny tia mifampidinika na hoe demokratika. Reo zany no fomba ifandraisan'ny ray aman-dreny, ary tsy maintsy am'ireo ny ifandraisan'ny ray aman-dreny amin'ny tanora. Izy am'ireo ny tianao, izy am'ireo ny tianao hitondrananao, fa indraindray a fa samy ampiasain'ny ray aman-dreny reo. Indraindray izy a avelany alalaka ianao mandehana satria fa fantany ianao, arakaraka le zanaka ohatrany koa ity zazy ty tanora ty a, ohatran'izao efa mba misy fahamatorana kokoa, afaka manana atao hoe raisonnable kokoa ve fomba filaza azy, hoe afaka mahita ny hoe ohatrany ahoana izy ny lafiratsy ny sisa, na hoe ity tanora ty ohatrany hoe mety arakarak'izay, arakaraka ny vanim-potoana koa no manaovany hoe tsy maintsy autoritaire eto zao no izy. Indray izy mety hoe andao iresahana tsara hoe ahoana tsara ny amin'izany zavatra any, mety ampiasain'ny ray aman-dreny daholo rehefa eo, mety koa ny ray aman-dreny mety hoe autoritaire fotsiny, arakaraka ny ray aman-dreny io a, mety izy ho demokratika, arakaraka io ka miankina amin'ny ray aman-dreny. Fa iza ny tsara izy moa zany tsy hita hoe ny demokratika aloha zany no hita hoe mahafinaritra satria afaka amin'ireny. Nefany a mety misy fotoana tena hoe permisifa ny ray aman-dreny, misy fotoana tena hoe malalaka izy satria fa fantany ianao, misy fotoana tena hoe mampiasa ny autorité-ny, ny fahefany no maharay aman-dreny izy satria nomena fahefany izy. Zay zany ny zavatra voalohany, ireo ny karazana endrim-pifandraisana. Fa jerefantsika koa hoe fa maninona ny ray aman-dreny no manao an'izany, maninona izy no reo fomba reo entiny mifandray amin'ny zanaka, maninona izy no autoritaire be, fa maninona izy no permissif, fa maninona izy no négligent, fa maninona izy démocratique.
arakaraka ny fomba nitezana azy io, arakaraka ny fomba nitezana azy. Mety hoe masika be ve ny ray aman-dreny ny taloha, de mety ozy hoe ny zanako ny tena velako anao zay tiany, asa mety ho zany na hoe ny ray aman-dreny mety hoe nalalaka be taloha de tsapany hoe ohatrany to tsisy fitiavana azy mihitsy le ray aman-dreny fa négligent, tsy miraharaha toy izay zanako tsy mba ataoko an'izany fa ny aresahako ny ahapiako arakaraka io. Na mety koa hoe heveriny hoe ay ny fahalalana azony, rehefa ohatra zao misy fifanana azony toy izy ndeha ty zavatra tsy natao hoe misy avy amina boky na avy amina zavatra ny hainao manjery samihafa afaka manome fahalalana, miresaka ny miresaka fitezana ohatra de tony na hoe miresaka psikolojia, eo koa ny soratra masina ny tenin'Andriamanitra zay mety hoe zao zany ny fomba hitezako anjanako arakaraka ny fahalalanyko. Eo koa mety hoe nitoetrany de efa ohatran'izao mihitsy hoe izy de tena satria miaramila izy de fomba fiainana miaramila ohatran'izao fomba fitondrana miaramila de mety hoe zay koa no hitany mety de mety natao tokantrano hoe de mila autorité ilaina ny fahefan'ny ray aman-dreny ka zao za de tsy maintsy zay lazaiko no atao satria zay ny fiainana iainany. Arakaraka be de be zany no mety mampatonga ny ray aman-dreny manao mandray andreo fomba efatra zao fa nefa n'izao nefany ninona mety ho endry mpifandraisana ataony aminao hitiny taizanao de zao zavatra tsara tadidina hoe fitiavana. Misy fitiavana ny zanaka ary zay fitiavana zay no mahatonga azy manao zany hoe noho fitiavana ianao de mety autoritaire izy satria matahotra izy. Noho fitiavanao de hoe hitany hoe mila malalaka ianao de meny fahalalahana ianao. Fitiavana mety ndray aman-dreny nitaizany zanaka, mety ndray amin'ny zanaka mety mahita hoe samy ve de mba fitiavana izy ave de tsy zavatra avela ataonay mihitsy, samy ve de fitiavana tsy rarahina mihitsy zay fa de avelanao zay tianay fotsiny fa tsisy mba hoe torohevitra rehefa any orina mantsy vao atsapany zanaka hoe tsy tsara ihany le tena malalaka be, tsy misy ninina mihitsy na hoe tsisy fanampiana mihitsy fa mahatsiaro hoe tsy fitiavana ihany le izy. De zay zany aloha zany hoe mampatonga andray aman-dreny manao an'izay de noho ny fitiavana. Misy ozy ny sotra masina hoe mety anadino ny zana monono va ny reny. Eno izy mety anadino ihany izy fa iza kosa ho ny tompo tsy mba anadino. Zany iny ndray aman-dreny zany mety hoe eo ny fitiavany, mety eo koa mety hoe tsy firarahinany zanaka amin'ny lafiny amin'ny fotoana sasany angamba zay le hoe fanadonana araka ny sotra masina hoe mety anadino ny zanany tokoa izy. Ary misy tokoa nge ray aman-dreny tena hoe tsy mirarahan zanany zany, misy zany zay le hoe mety manadino izy fa amin'ny akapobeny de fitiavana no hitondrany ray aman-dreny ny zanany amin'ny akapobeny zany, amin'ny akabiazany ny tranga zany. Zay zany hita hoe petraka zay. Fa nde tsika anaraka iranankiray aloha ary iranankiray indray irahantsika amin'ny tarika telonao refy Jeso kapiteny Tanura tuana nandeka nankamami zafiainana izao nandeni reni fanufuyanimu kanefa haireni namitaka vuku Tanura tuana nanteka nakamami safiainana izao nandeni reni fanufuyanimu kanefa haireni namitaka vuku
sisondrineri lai jesosy zay nanao ny fanekeny panamory mahaino kapiteny jesosy nao kapitenina eranitompiana naotrakiza jesosy nao kapitenina eranitompiana naotrakiza lavitra ilay seranana izao tsy manay fa aolay tanana nitsotra taniko hatraminy talo ka deo tanako mba ho fananako mbola lavitra ila seranana izao tsy manay fa aolay tanana nitsotra taniko hatraminy talo ka deo tanako mba ho fananako Nitetirano masime ny fiainatsika mazany sika levarina sisondrineri lai jesosy zay nanao ny fanekeny panamory mahaino kapiteny jesosy nao kapitenina eranitompiana naotrakiza 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 ndetsika hijery ary hoe inona ny fanamby inona ny fanamby ny lohevintsika tsy inona dia ny hoe ny tanora sy ny fifandraisana amin'ny ray aman-dreny ahoana no anatsarana an'izany fifandraisana toa manahirana amin'ny tanora sy ny ray aman-dreny zany so ny fanambyntsika ary atao zay fakazahoana tsara amin'ny ray aman-dreny ianao zany zay tanora zay miaino dia andao no fanambyntsika hoe ataonao zay fakazahoana tsara amin'ny ray aman-dreny ahoana ao anatrihan'izany zavatra misy zany no ahafahana mifakahazo am-po amin'ny ray aman-dreny zany ianao sy ny ray aman-dreny fakahazo tsara hosotra masina amliko atoko faharoa andiny faharoa amby dimapolo hoe ary jesosy ny tombo saina ny tombo tena sady nandroso fitita amin'andriamanitra sy ny olona nandroso fitita amin'andriamanitra sy ny olona ahoana ny atonga anao ho tiany ray aman-dreninao ho tiany ny ray aman-dreninao ho tiany ny manodidina anao ahoana ny atonga anao androso fity anatrehan'ny olona sy anatrehan'andriamanitra zay ny fanamby zany so zany fanambina hoe ataoko zay fakazahoana tsara amin'ny ray aman-dreny ho jerevantsika hoe ahoana ny ahatongavana amin'izany misy vitsivitsy misy anankifito ho jerevantsika hoe andeha ho jerena ary hoe ahoana no ahafahana mahatratra an'izany fanamby zany hoe misy tanjona anankiray dia ny hoe ifakahazo tsara amin'ny ray aman-dreny koa na dia eo aza ny zavatra zany na zay eo aza ny zavatra zany nde sotra masina raitsika sotra masina
ao amin'ny Kolosiana toko 7 andininy 20. Kolosiana toko 7 andininy 20 mivaky toy zao mianaran'ny tompo hoe ianareo zanaka manekeny ndray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra. Fankasitrahana ao amin'ny tompo izany. Ianareo zanaka manekeny ndray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra, fankasitrahana ao amin'ny tompo izany. Izay tenin'Andriamanitra izany dia mitarika anareo tanora, anareo zanaka, antsika tanora hoe manaiky ny ray aman-dreny. Ao an'izay fanekena izay dia misy zavatra maromaro rehetra zany hoe endrim-panekena ny ray aman-dreny. Raha te anaiky ny ray aman-dreny zany satria zany ny baiko ny tompo, dia misy zavatra reto anaky 7, anaky 8 anampy anao ahatratra n'le fanambo hoe hifankahazo tsara amin'ny ray aman-dreny, hifankahazo am-po amin'ny ray aman-dreny. Mba tianao ve hoe ny korotana sy ny tsy fankazahoana sy ny elanelana misy ao aminao sy ny ray aman-dreninao io, mba tianao hoe lasa mifankahazo ianao sy neny, mifankahazo ianao sy dada. Mba tianao ve zany? Mba hitahitanao ve zany? Tsy efa hitanao hoe mamizana ve ny fifandrohitana, ny ady, ny elanelana misy eo aminao sy dada sy neny. Raha tsapanao hoe efa mandreraka be lay rivotra ao anatin'izany tsy fankazahoana zany dia afaka mametraka an'izay fanamby zay ianao hoe andeha ary hifankahazo am-po amin'ny dada sy neny. Akatoa an'ity tenin'ny tompo ity hoe satria zanaka dia anaiky ny ray aman-dreny amin'ny fomba ahoana? Ny voalohany dia ny hoe matokiara ny ray aman-dreninao. Aoka hanana fahatokiana ny ray aman-dreny ianao, aoka hatoky ny ray aman-dreny ianao eo amin'izay torohevitra omeny, eo amin'izay heviny entiny eo aminao, fanapaha-keviny entiny aminao, dia aoka hatoky ianao. Mitarika anao ve izy? Manolo-tsaina anao ve izy? Aoka hatoky azy ianao hoe zany ny tenin'ny dada sy neny dia atoky. Afaka mifampidinika koa nefa satria dia ao anatin'le hoe demokratika teo le fomba fitona demokratika tsara ny mifampiresaka. Anatin'izay rehefa tena hoe amin'ny ray aman-dreny azy satria nomena fahefana izy, nomena fahefana izy hitaiza siana be. Antsika zanaka dia aleo noho zay fahefana nomen'Andriamanitra azy zay ao amin'ny litantsika teo zao hoe mila manabe zay kosa atao toko 2 andininy 6 zao dia miteny hoe teza azy tika tezao afa zana nondony karamanao. Ianareo zanaka, ianareo ray aza mampahasosotra ny zakareo fa tezao amin'ny fianaran'ny tompo zany mila manana fahefana ny ray aman-dreny hitaiza. Ka eo anatrehan'izay fanabeazany sy fitezana zay aoka hatoky ianao. Voalohany toy itsika hoe matoky ny ray aman-dreninao. Efa niaina zavatra betsaka izy, efa novolavolain'Andriamanitra nandritra ny taona maro izy vao tonga amin'izany ray aman-dreny zany, nandalo sedra sy zavatra maro izy. Ka eo anatrehan'izay manana tombony izy amina fahalalana entina miatrika anao zanaka, anampy anao zanaka. Ka aoka hatoky azy ianao, matoky ny ray aman-dreny. Ny faharoa dia meteza azo ny ray aman-dreny, zany hoe aoka anana compréhension zany ianao ngeza-peo ny ray aman-dreny, meteza azo azy. Hitanao ny ray aman-dreny be dia be ny zavatra tsy maintsy tantaniny, ny asany, ny zavatra ao anatin'ny tokantrano, ny fitezana ny zanaka, ny adidy any amin'Andriamanitra, ny any amin'ny fanompony, be dia be zany ny zavatra eo anatrehan'ny ray aman-dreny. Miatrika ny fiainana, ny fahafahany, zany hoe miantoka ny velarantsika amin'ny lafiny rehetra izy, lafiny ara-bola, ny fitafianao, ny sakafoaninao, ny ofatrano raha mandoza ny ofatrano zany. Be dia be zany ny zavatra tsy maintsy olana atrehan'ny ray aman-dreny. Dia indraindray izy mety hoe masika ve, indraindray izy mety hoe mora tesitra ve, mety hoe kizitina ve, dia ataovy azonao izy matony eny masika fa satria betsaka ny zavatra atrehany, azoko izy tsy maninona za zany mangina zany aloha.
matony eny kisitina sao de mba zako raha mahakisitina anazy. Io koa ny zavatra atrehan'ny be dehibe zany a, meteza azo ny ray aman-dreny zany zay hoe matony eny ohatran'io na mato dada ohatran'io de misy antony ingeo hoe de tsy maninona fa zazany mba miezaka ho tony a eo anatrehan'izany fa tsy hoe satria izy zany a de za koa zany hiakatra eo amboniny rehefa kisitina izy de za koa zany asika, za koa zany ho sentotra, de za koa zany hoe aza miakatra eo amboniny ray aman-dreny satria ray aman-dreny izy, ataovy izay azonao azy. Hoe misy antony eo matoy dadana ineny ohatran'izany a azoko izy, fa za zany a miezaka zany mba mitantana ihany koa ny alaheloko sy ny atezerako raha ohatra ka tojo noho izany noho ny mety fienjanany dada sy neny. Zao koa tadidio fa raha ohatra ka misy zavatra atao hoe tsy mety ataonao, raha misy atao hoe fahadalàna mety ho vitanao na mety misy zavatra tsy nahavitanao na mety solafaka ianao teo amin'ny fiainana, de tadidio hoe tsy maintsy ataonao izay ahatonga ny olona azo anao, hoe nampatonga na ohatran'izany inge satria nge nisy an'izao hoe satria nge zao hoe zany hoe tianao ny olona mba azo anao, tianao ny olona hicomprendre anao, tianao ny olona hoe tokony ho azonareo satria zao. De ohatran'izay koa hoe rehefa mba misy koa zany ray aman-dreny mety misy heverinao hoe tsy mety zany ataony zany a, de mety izy hipetraka amin'ny toerany hoe zara zany tokoa eny zany nahazo any dada sy neny a azoko izy. De rehefa mipetraka eo amin'ny toerany de mora kokoa amin'ny olona ny mahazo ilay olona izay mety ho mahasorena zany. Fa raha mipetraka eo amin'ny toeranao foana ianao de tsy ho azonao mihitsy ny olona. Nefa ianao raha mba misy fahadalàna ataonao a de tiana ny olona hipetraka eo amin'ny toeranao, de mba miasa mipetraka eo amin'ny toerany ary raha misy zavatra zay mahasorenanao aminy a, misy zavatra mety hoe mety nisy promesy nataony ve de tsy vitany zany a, na mety nasika be taminao ve izy a, mety hoe nisy vanim-potoana tena hoe tsy azo ny sarotra ny arahany aina taminy a, de meteza azo azy mba ahafahany mahazo anao koa eo am'izay mety hoe olana atrehanao. Ny fahatelo ajao izy, ray aman-dreny izy a de ajaina izy. Andriamanitra miteny mihitsy hoe raha ray aizary zay ajako, zany hoe ny ray aman-dreny zany a de anjaran'ny zanaka ny manaja azy. Rehefa tena hoe mifanenjana ny ray aman-dreny sy ny zanaka, tsy mifankahita tsony eo anatrehan'ny trangan-javatra, de indraindray ny zanaka lasa tafakatra ambony loatra de lasa mamingavinga, manao tsinotsinona, satria mihevitra ihany koa ngamba hoe mety manam-pahalalana noho ny ray aman-dreny izy, mety hoe izy mihevitra fa hoe izy efa lasa lavitra be amin'izany fahalalana na fahaizany zany ve, de amingavinga tadidio fa ray aman-dreninao foana izy, ninona na inona mety hoe fahadalàna ataony. Ndray misy ray aman-dreny tokoa mantsy tena hoe ao anatin'ny fahajambana andevoziny satana, voageja, mety hoe mamy foana izy, mety hoe mamono mamono aneny izy, mety hoe tsy fantatro, manao izay fahadalàna izy, tsy mahateo ty tsony izy, ray aman-dreny foana izy, aza vingavingaina izy, tsy anjaran'ny zanaka no amingavinga ny ray aman-dreny. Ary tsy vahaolana koa zany, tsy famingavingana azy no ahatonga azy hoe hiova, hoe atao an'izao izy de miova, fitiavana no entinao manova. Ary itsika tadidio tsara fa raha zanak'Andriamanitra ianao, rehefa nandray ny tompo anao, rehefa nandray ny famonjeny ianao, de tadidio hoe taiza moa ianao no nivonjen'ny tompo, tao anatin'ny inona ianao no nivonjeny, tao anatin'ny fahadalanany, fa fonom-bolam-panota isika dia maty amonjy atsika Kristy ozy ny Romanina 5:5, fa fonom-bolam-panota isika dia maty amonjy atsika Kristy, zany tao anatin'ny fahaдаlanao no efa nanolotra ny tena ny tompo amonjy anao, de ao anatin'ny fahadalan'ny ray aman-dreny ohatra raha misy zany, raha ohatra ny ray aman-drenao tao anatin'ny fahadalana, ao anatin'ny fiainana maizina kejain'ny satana manao zay fahadalana rehetra zao, de ao anatin'ny fahadalana zany no meteza amonjy azy, meteza hanolotra ny fitiavana azy, sy fitiavana nanjeny Kristy atsika anie, de zany fitiavana Kristy anao ka hanery anao koa. Korintiana 2:2, Korintiana 2:5-7 hoe fa ny fitiavan'ny Kristy no manery anay, noho ny amin'ny Kristy de andeha isika hiezaka hitia ray aman-dreny, tsy hamingavinga azy fa anaja azy.
Ny faefatra dia hoe aza atao zay hampatezitra andray aman-dreny, aza atao zay hampatezitra azy, aoka tsy tsika ny provoquer andray aman-dreny atonga fahatezerana azy, noho zay mety ho alahelotsika angamba, noho zay mety hoe tsy fahafalitsika, dia hoe atao zay atezitra andray aman-dreny. Ny fahadimy mangatatoro-hevitra, aza matoko tena, aza mihevitra anao zavatra, aza mihevitra anao fa manana ny fahalalana rehetra, fa ny fahalalana mampieboebo. Fa mangatatoro-hevitra, inona ny tianao atao, misy fikasanao ve, akanao fanapaha-kevitra, manatona andray aman-dreny, dadasineny za tianao an'izao, zao ny tiako atao, manahoana kay ny hevitrareo. Mangatatoro-hevitra, satria hitantsika hoe efa namolavola azy rehetra ny taona maro Andriamanitra vao ray aman-dreny izy, nitefen'Andriamanitra mety nanao fahadalàna koa izy, fa nahitsy ny tompo izy tao anatin'izany, mahafantatra koa izy hoe noho ny taona maro renany manana atraikefa amin'izany fiainana izany izy. Mangatatoro-hevitra, aza miavonavokevitra fa aoka anontanindray aman-dreny, aza matoko tena loatra fanontaniondray aman-dreny, manao nakay ny hevitra tadasineny, zao mba tiako atao. Fa enina, aoka hiarahaba andray aman-dreny sika. Ny zanaka zany indraindray ohatrany hoe efa mandeha ho azy dia tsy miarahaba ray aman-dreny ny zanaka, tsy miarahaba, fa fifalianao andray aman-dreny miarabainao izy, oroa izy, tovy-bizy izy, manahoana neny, manahoana dada, mifono maraina, andeha ianao dia andeha kely dia tovy-bizy izy, tovy-bizy roa izy hoe iny ianao fa miteny ny programme ho aizy ianao, ho aizy ianao iny dia anatra ve, misy alehanao ve, ampifantaro azy ny alehanao dia ataovy misaluer andray aman-dreny, mampihetsika ny fono zany, atsapazela hoe ataoko izay ampifanakaiky ampo anao sy ny ray aman-dreny, anisan'izany arabao izy, ampifanakaiky zany, atonga ve ianao dia arabao izy, ampifanakaiky zany. Mety efa ho masorenanao ve izy dia ohatrany hoe efa indraindray ny zanaka ange dia tena ohatrany hoe lasa fotsiny dia toa fo dia tsisy ninina dia andeha dia tsisy resaka dia lasa dia tonga dia tsy misy, mampifanalavitra zany. Fa raha tianao ny fanakaiky, zay le fanampitsika hoe hifankahazo ampo amin'ny ray aman-dreny koa, arabao izy, saluer izy, andeha tonga. Fahafito mampatonga olana matetika anatin'ny tokantrano koa dia indrindra ny lehilahy tsy mampirina sy mandamina an'izany efitrano zany, adio, mahatonga adio anatin'ny tokantrano, aoka adio ny efitranonao, aoka adio, maneho ny fahadiovanao zany, fahadiovam-ponao, aoka alamina, aoka isy ordre, aoka isy filaminana ny efitrano, ary aoka adio zany efitrano zany. Fa mety hoe mahatonga ny ady eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka foana koa zany, dia adidinao nge zany, iza moa no mahatotombony raha madio ny efitranonao, dada sy neny ve, raha milamina izy, na hitadeta ianao dia mety hoe lany atsasakady ny hitadeta anakay, satria tsisy filaminana ntsony, tsisy hoe ny entana ohatr'izao dia eto no mipetraka, ny ohatran'izao dia ery no mipetraka, zany le ordre, milamina, misy filaminana. Dia mety ho lany andro anao mitady zavatra, tonga ohatrano anao dia zany filaminana zany mampilamina ny sainao zany, tsy mandany fotoana zany. Rehefa voapirinao indray mandeha ny tranonao dia ajainao hoe nyty zavatra ty eto ny toerany, raha mampiasa ny ty dia averiko eo ty, dia tsy mandany fotoana be anao mampirina ny tranony efitranonao. Fa ohatra anao ka hoe alainao ty amin'ny toerana ray dia ampiasainao dia apetraka eo ny amin'izay misy anao ndray dia miamikorotana indray ny tranonao, satria tsy voaverinao amin'ny toerana izy, fa ny zavatra rehetra dia manana ny toerany, tokony isy toerany hoe ny anina itsy no mipetraka, ny anina itsy mipetraka, dia tonga dia ny sainao dia vamaly raha hitady an'izao aty sainao mipetraka, tombono ho anao zany, sy tombono ho dada sy neny zany, fa tombono ho anao zany. Ny fahavalo dia ataovy amin'ny fotoana ny zavatra rehetra, ataovy amin'ny fotoanany ny zavatra rehetra. Ny mpitoroteny toko fahatelo dia miresaka an'izany hoe ny zavatra rehetra dia samy araka, samy manana ny fotoanany avy, ny zavatra rehetra dia samy manana ny fotoanany, zany hoe be dia be ny zavatra azonao atao fa mandeha amin'ny fotoanany avy ireny. So dia misy zavatra mandany ny fotoananao fotsiny nefa tsy mbola fotoanany tokony hanaovana an'izany fotoananao ankehitriny, ny vanim-potoananao ankehitriny, dia jereva hoe aloha amin'ny fotoanan'olona ny zavatra rehetra. Ohatra hoe misy zavatra ampanaovinanao zao, misy zavatra tokony ataonao koa, dia jerevo zany hoe ahoana no handrindrana an'izany, dia ho fehitsika ilay izy hoe manorena ho avy tsara,
manorena ho avy tsara ao amin'ny fiainanao, mamety tanjonao amin'ny fiainanao. Inona ny tanjonao? Ny amin'ny fianarana, ny amin'ny fiainanao, inona ny tanjonao? Dia mahaiza mijery ny laharam-pahamehana. Laharam-pahamehana hoe inona zany no maika. Atrarako ny tanjoko dia tsy maintsy mirindra hoe reto aloha zany ny zavatra laharam-pahamehana eo amin'ny fiainako. Jerevo ny fianarana, jerevo ny lalao, resaka Facebook, resaka internet sy ny sisa, namana, ny raha ao anatin'ny tokantrano, jerevo ny andrindrana azy mba hipetraka tsara sy irindra tsara, fa manampy anao, atrahanao ny tanjonao zany. Fa raha tsy misy filaminana zany dia manjary tsy ho tratra ny tanjonao satria mety hoe andahinao fotoana be ohatra ny zavatra tsy hatsaranao ny tanjonao. Ny zavatra tokony andeha aloha mety hoe lasa any amin'ny farany, dia mila harindra sy alamina zany ahafahanao mahatratra ny tanjonao. Dia manampy anao ahafahanao zany rehetrarehetra zany ifakazo apo amin'ny ray aman-dreny ary tonga anao sy ny ray aman-dreninao ho mpinamana fa tsy ho mpifandrivotra isan'andro san'andro ao anatin'ny tokana. Tsy hoe isy zavatra ilaina vao iresaka amin'ny ray aman-dreny, fa afaka mifampiresaka, tena misy fifakazahoana am-po tsara. Izay no azo nentina taminao ty anty androany ity ny tompony hanampy anao, hitarika anao atakatra izay tia ny ainanao izay fampianarana izay. Andeha hivavaka sika. Tompo misaotrany amin'ny fitiavanao, misaotrany amin'izay rehetra nomenao ny fampizarana tamin'ity androany ity. Matoko izay famfananao masina, afaka miaso anatin'ny tsirairay avy, ahafahany mahita izay lalana tokony izorany, hevitra tokony horaisina, hanatsara ny fifandraisana amin'ny ray aman-dreny. Ho voninahitra ao zany Tompo dia fiatananao ny ampitero aminay. Amin'ny anaran'i Jesoa Kristy, amen. Izay no fotoanantsika dia omenanao ny lahara-pifandraisantsika. Raha ohatra misy tianao anontaniana hevitra tiana hifampizarana, ny 033 14 081 43 033 14 081 43 034 80 747 60 ary ny 032 46 926 71 sur 32 46 926 71. Zao tain'ny tompo daholo tsika rehetra, fiadanan'ny tompo aminao. Tanora o mamihevera fatratra ny androna dia toy ny vony zavatra ny tanjaka dia savona iraraka ny azonay nanosolo ny fasana fa maheverona. Tanora o mamihevera fatratra ny androna dia toy ny vony zavatra ny tanjaka dia savona iraraka ny azonay nanosolo ny fasana ka maheverona. Aniravy ny manalokaloka anivony somafinaritra mamerovero nefa sy maritra ny azonay nanosolo ny fasana ka maheverona. Nitanive mba manampisarana ny nofo ve mba manampandorenana ny saina ve mba manampiadanana ny azonay nanosolo ny fasana ka maheverona. Nitanive mba manampisarana ny nofo ve mba manampandorenana ny saina ve mba manampiadanana ny azonay nanosolo ny fasana ka maheverona. Any fifaliana tomi elina any fiadanana miserana ny fahoriana tonga kasiferana ny azonay nanosolo ny fasana ka maheverona. Iolona zay mbola mitanondrika hitany ty zaro ny famanigotra ny fosany oliny eto dia ho fongo
azonay nanosolony fasana kamba everona riolona zay mbola mitanondrika pitany ty sarovy fa manegotra ny fozanyoriny todia ho fongotra ny azonay nanosolony fasana kamba everona mandalo neto sy mielina soane fasy azoyaterana emany anefa okasy atelina ny azonay nanosolony fasana kamba everona etena izao dia efa voasandratra endrendre miendriky ny lanitra maneho sandatry zay efa sambatra fa feno fito era mafinaritra kamba everona etena izao dia efa voasandratra endrendre miendriky ny lanitra maneho sandatry zay efa sambatra fa feno fito era mafinaritra kamba everona aniray zay feno voninahitra aze sasy mba minivoavotra fa nahitena tokinaina fatatra zay tonga dia feno voninahitra mandraky zay dory fandaharana iray vatsy iray aina fandaharana iray vatsy iray aina iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra heriliva Razafimanantsoa isaky ny zoma amin'ny 4 ora sy fahefany ka hatramin'ny 5 ora sy fahefany eto amin'ny radio vaovao Mahasoa.